Kura kamaraina afalina chetuaina Nuitsena na nyandro aniu Famila saitudiu Bita kaukizani Aravuna sesilani Numisuri tenyatava Fani feti tiulava Tosiani ni futona Izurune wallona Ia karanda piazu Ikalu sivazu Idubu kinya punga Miaru feti kia sumonga Nuane una na windai Nifete puwa na tenai Toti adi ni futona Iturune wallona Ia karanda piazu Ikalu sivazu Idubu kinya punga Miaru feti kia sumonga Nuane una na windai Nifete puwa na tenai Miakatrary ny hafanana Rehefa miambulay mafana Tsy mifidy rehefa pi Toka gasy whisky Tsy ahoana izay fenitra Kaokenao tsy ho tezitra Fanalazy no atao Piazu Ikalu sivazu Idubu kinya punga Miaru feti kia sumonga Nuane una na windai Nifete puwa na tenai Toti adi ni futona Iturune wallona Karanda piazu Ikalu sivazu Idubu kinya punga Miaru feti kia sumonga Nuane una na windai Nifete puwa na tenai Inirina ihany koa zareo no entinay iarabanatsika rehetra indray amin'ity zoma ity rehefa zoma tsika dia mandray mpanakanto foana ato anatin'ny Tony Skalo mpanakanto vaovao anisany sangany ihany koa ny iaraka amintsika eto androany fatafataritsika izy hoe iza ry zareo iza ihany koa ny tarika miaraka amintsika eto an'ny androany fa dia asaina anozantsika rehetra tsy sarika aminay satria dia mandeha mivantana ao anatin'ny page Facebook ny Malagasy TV izao fandaran'izao raha misy zany fanontaniana manetikitika antsika rehetra alefaso ao dia jerenay ho valindry zareo ihany koa hoe inona no mety valin'ny fantanitsika. Faly miarabanareo tonga soa eto amin'ny Tony Skalo.
ia dia faly miarabandrenoa ny teknisiana sy ny mpanaraka ny fandaharana malagasy TV amin'izao takarivo zao. Izy nareo raha tsy mahadiso. Ia izay moa zany dia nitarika havana. Le tarika havana moa tsara faritana ihany ty ampiandohana fa mifanoratra azy dia hoe hasa aintso dia faingo miantona dia havana. Misy hevitra roa lehibe fonosin'izy io. Ao le hoe havana zany hoe resaka fihavanana satria tany ampiandohana dia izahay sy ando za movara dia izy ando no nikonokonina tany amin'ny famoronana ny resaka hira ao anatin'ny tontolon'ny folk song zany raha bangona tokana zany hoe mifangaro karazana kira gadina maro fa ao anatin'le hoe folk song misy ny bagasy misy ny mety somary country kely ny ray maka volotany somary ohatrany hoe latino kely fa ao anatin'ny fanahy magasy nanaovanay anazy dia izay le izy zany. Faharoa manarakarak'izay le tenaiko teo misy hevitra faharoa le hoe havana. Hoe havana zany moa raha fahalalana anazy dia hoe arc-en-ciel amin'ny fiteny frantsay mialatsy mampiasa an'le fiteny frantsay zany hoe zavatra maro lokona ao anatiny. Arak'le tenainiko teo zany dia hoe misy karazana gadina maromaro ao anatiny ao anatin'ilay famoronana ny hiran'ny tarika havana. Dia izay mandrafitra anazy akoatranay sy ando dia atao kavana koa ato i sedra izay sady mpihira no mpitendry gitara solo ihany koa manaraka moa iando dia aveo iando kely fa rado moa fiantsonay anazy izy ao anatin'ny percussion sady mira ihany koa ary ny atsy amin'ny sisindrindra dia santatra mitendry ny gitara beso fa sady mitendry gitara tsotra ihany koa izy zay zany mpikambana ao anatin'ny tarika havana. Araka ny voalazany zareo teo zany milalao gadikira maro zany ianareo fa tsy mitazona gadikira anankiray ihany zay le izy zay le havana ao anatiny nanomboka tamin'ny taona firy nareo no niforona metaiza ihany koa no nifanena ianareo misy firotsika reto tsara fipetraka be le fanontaniana fa ny zavatra rehetra moa misy fiandohana daholo raha iverina kely tododo tany lotany dia tany amin'ny taona 20 tany izay sy andony efa mpitendritendry gitara fotsiny aloha makafy ny gitara maro karazana le gitara tiana tamin'izany le hoe karazana gadokira dia efa nanomboka namoriporina ihany zay tamin'izany fa mbola tsy dia nisy tanjona be loatra hoe anao mpanakanto fa hoe mamorona ho an'ny tena fotsiny aloha. Taty aoriana dia efa maromaro ihany ilay sanganasan'ny foronina dia teo amin'izay taty amin'ny taona 20 taty makaty zany no zareo koa zany dia atao hoe namana fiaratra amin'ny atao hoe ankizy nitezaina ny ara-lalao tamin'ny fianakaviana ry santatra sy ry andokely sy sedra dia nitovy ny tady dokanga dia aveo zay niaraka hoe alao ho ketrehantsika ty resaka mozika folk song ty dia zay zany no atao hoe karazana fiandohana sy ny tantara kely ny foronan'ny tarika tsy haiko raha mbola misy anampiana ve iandona ary zalahy afaka manampy ia dia mbola makasitraka dia faly miaraban'ny mpanaraka ny Malagasy TV dia nanapiko kely an'izay fotsiny hoe lay havana lay antso apostrophe iny dia hira dia lay havana maro loko dia zay no natambatra anatin'ny fihavanana zany lay hira dia hira maro loko zareo nampitiavana zay lay havana. Inona ny anton'le safidinareo nareo mirahalahy tany ampiandohana hoe ndao ity ny gadikira hitondratsika anazy hoentsika amin'ny gitara sy ny noro zao fa maninona nareo tsy nisafidy ndao tonga ranga dia ataontsika moka instru tsika miditra studio dia le instru le efa mandeha amina ordinateur sy ny noro zany ny ampiasaintsika. Mikasika an'izay indrindra dia hoe matoa namorona hirana mety samanany azy fa raha ny anay manokana aloha dia hoe ny famorona kira dia nainga atao anatin'ny zavatra noeno ny sofina matetika tany aloha tany misy gadokira malagasy misy koa gadokira vahiny reny zany atao hoe anisan'ny nanosika ny tena anao famoronana ary zahay rehetra dia anisan'le azo sokajiana hoe
lay pirevirevy teny ambony tambo le makamaka gitara eny amin'ny sisiny eny dia eny mirevirevy kely eny zay moa le hoe fomba fiteny dia ohatr'izay zany nanosika ny tena hoe efa zay foana le nitaiza satria misy fanako manko izy io ohatrany hoe lay fanahan'lay karazana hira ohatrany zany ohatrany hoe tonga tato aminay satria le hoe angam-panahy izy dia reno zany ny angam-panahy nanosika anay hira ary zay tsara mariana koa moa fa hoe ao anatin'ilay hira dia miezaka hatrany ny famoronana dia izay famoronana zay a miainga amin'ny zavatra atao hoe nitaizany tena atao an-trano teny anivon'ny fiarahamonina moa koa ny zavatra misy eny anivon'ny fiarahamonina manakaikikaiky kokoa ny atao hoe sofin'ny mpiarabelona angambana atao le hoe karazana folk song satria manakaikikaiky kokoa ny olona zany ohatry hoe fiainana andavanandro ny olona dia izay zany no anisan'ny karazana hoe fototra iangan'ny tarika amin'ny resaka famoronana nefa zay koa raha tsara tsindrinay foana hoe maro loko le izy tsy mijanona fotsiny hoe bagasy fotsiny zay satria bagasy efa nyteny iny antsika malagasy iny fa misy koa zavatra karazana gadokira ny velany a fa azo horaisitsika malagasy amin'ny fomba fanahintsika ny fomba fijerena azy zany ohatr'izay le mahazavatsara zay ndao aloha raha vahantsika hirahira raha vahantsika ihany koa ny kalokalo afantarantsika indray hoe manahoana indray ny hira manaraka dia ndao arahantsika indray zay Tozani mona siji
tsiretsaka de lasanandao tianenjikao favelao amizao ailalakafano mizonanao to tsiretsaka de lasanandao tianenjikao favelao amizao Avelao amizao Avelao amizao Avelao amizao lalankafa zay ny hirana raha antsika teo niaraka tamin'ny tarika havana zay efa nolazainy tena mpiandohana moa zany fa ao anatin'ny filalaovana ny gadikira maro loko ry zareo reny tazantsika reny fa ny lalankafa zao dia efa nilamindamina atao sady koa ny ranogadona ny renesitsika teo manaona kosa indray ny vokatra hoentinareo amin'izao mety efa manana hira fireo firany efa vita rakitsary firany mbola audio fotsiny mikasika ny vokatra efa vita aloha hatreto mbola azo lazaina hoe vitsivitsy maromaro ihany raha ny atao hoe ny hiranisany tarika angamba manodidididina ny 5-7 eo zay fa ny vita rakipeo aloha hatreto dia enina ihany satria tsy moramora koa ny manao an'ilay rakipeo dia mbola eo andalana zany zay amikarakara vokatra ny resaka album moa zany mbola tsy dia any loatra zay fa miezaka manao zay alao kelikely tsaratsara zay ngamba tsy hanenjika isa mihitsy zay fa ataonay arak'izay tratra le izy sy araky ny tokony ho izy kasika le fanontanianao indray hoe rakitsary misy rakitsary vaovao zay zany natao hoe sanganasana voalohany antsary ny tarika zay tondra ny lohateny hoe rasoa ho ataonay eo moa le rasoa rehefa aveo zany iny zany ny vokatra voalohan'ny tarika hatreto aloha fa mandeha tsikelikely miandalana iny ihany le izy ao anatin'izay mihitsy hoe mandeha tsikelikely miandalana ianareny koa nisany mbola tafiditra anatiny hoe vao miakatra vao misonitra manahoana ny lalana manahoana ny hitanareo hoe ezaka tao aiza ho aiza amin'izao ny inona ny mety hitanareo hoe manano sarotra kely ao anatin'izay hoe fanenjehana ny hoe tsy maintsy miakatra foana moa zany fa tsy afaka ny andeha hidina rehefa ao anatin'izay mozika zay tsy haiko raha manana anampiana ay rasikany zany aloha ny fitenenana kasika an'izay lalana diavin'izay ataoko ngamba fa tsy mora ny indrindra fa hoe amin'ny mpamorikira artiste ny hoe manao vokatra maromaro zay ka tena misy karazana hoe antanatohatra maro tsy maintsy ralovana ny zava-dehibe fotsiny nefa ny ao anatin'le izy dia hoe miezaka ny mamorona arak'izay tsara indrindra ngamba zay aloha zany tena ataonay aloha amin'ny fomba matianina le matianina tiana tenena io dia hoe matianina amin'ny resaka vokatra omenan'ny mpieno voalohany indrindra aloha hoe vokatra ho an'ny tena mila afa-poko aloha ny tena voalohany indrindra zay vao afaka mizara dia avy eo zay vao mijery ireo karazana singa maromaro tsy maintsy ho atao anatin'ny resaka fanaovana kanto satria araka ny tena atao hoe tsy moramora le mamokatra hira mo koa manarak'izay marina fa hoe ny zavatra hovokarinay omenany olona izanao matianina fa izay kosa nefany dia tsy misora tena ho matianina be loatra ao anatin'lay resaka zavakanto satria raha azo lazaina zany dia hoe tsy mbola resaka fivelomana satria izay rehetrareto samy manana ny antonasana avy fivelomana sy ny karazany fa tena atao hoe zavatra natao ampitiavana fotsiny le izy aloha satria raha mialatsiny mampiasa n'le fiteny frantsay hoe passion tena resaka hoe filinina fotsiny anay ty filinina ny anay fa zay tsy manana tanjona be loatra eto hoe tena ho matianina be fa fotsiny tsindriko tsara ihany hoe ezahanay kosa nefa ny amoka zavatra ho matianina kokoa mataon'ny olona fa eo amin'ny resaka le hoe matianina profession moa raha tsorona kokoa dia hoe mbola tsy any loatra aloha zay
mandeha miandalana ihany koa iny manaona ny fikaonandohany hoe samy lehilahy daholo indray ry ny ao anatin'ny tarika ahoana ny fampitondrana mba misimisy mafimafilo ihany ve amin'izany faly miaraban'ny malagasy TV aloha dia misaotra betsaka nanasanay dia miaraban'ny mpijery koa dia misaotra betsaka ho an'ny teknisiana rehetrarehetra nikarakara ny ao anatin'izay le hoe samy bandy daholo zay miaraka io aloha tsy dia mora misy ihany somary hoe somary mienjana ny tady indraindray fa le firaisan-tsaina dia le mahay mifampiano ny tena lehibe indrindra misy hoe misy manana hevitra zao zalahy hoe ty misy hira anankiray hoentina eto dia ahoana zalany amin'ity dia samy miady hevitra eo daholo zay rehetrarehetra hoe ahoana ny anatsara anazy samy mamoaka zay ao aminazy rehetrarehetra le izy zany le hoe passion le izy zany le mozika efa tianay daholo le izy fa le hoe firaisan-tsaina fifanehoana hevitra hoe ty le hevitra roso dia miara-miaina amin'ny zava-misy hoe ty mahatsara anazy zalahy dia zay ny tena izy dia mikondo foana zany iny ihany fahaizana mifampihaino foana zany iny tena tsara nareo zany eo famaly zany eo nisy famaliana kely ve tao anatin'ny tarika tao mba tataro kely hoe ohatrany ahoana ny fomba nandaminana an'izany mba akana tahaka ihany koa moa zany mba misy olona mety mba maka tahaka ihany koa mikasika an'izay ohatran'ny tarika rehetra ihany satria ny tarika dia ohatrany hoe karazana fianakaviana anankiray ihany fiarahamonina anankiray tsy laozan'izay tsy isiny hoe tsy fitovy-kevitra ao anatiny ary profon'izany resaka hira moa no atao dia any anatin'ny resaka famoronana hira resaka fanaovana ny arrangement isan-karazany any tena misy karazana fifandonana kely tsy hoe fifandonana be moa zany fa somary samana ny heviny mba sy tantarakely anankiray mihitsy kely aloha mba am'izay mba voapirofo tsara apikely izy misy ataoko hoe misy hira ataoko hoe telo efatra eo misy tena fifandonana ohatr'izay mihitsy na resaka côté musical io tena resahako hoe côté technique hoe na diction ary misy hoe tena tokony ohatr'izao nanonona anazy dia indraindray tena hoe zirizirina mihitsy hoe ty no izy dia misy tsy zany no izy dia eo nefany ny savorovorona kilatona izy ny tena malagasy dia mifandamina eo ihany nefa zay rehefa avy hoe iny ty ary ny tena ana dia iny marimaritra ohatrohatr'izany zao le anaty kolisy kely zay marimaritra iraisana amin'izay rehefa avy eo nefa marimaritra iraisana tena mety amin'ny besinimaro ary manaraka n'ilay etika na mozika marina nefa le izy avy eo tonga dia meko ohatra ny vatantsika voaingana mihitsy zao ary tantaran'izay manko iando dia mena ohatra ny vatana mihitsy fa izy ny tena anisan'ny sarotiny sy somary kizitina be le rehefa tena hoe ary matetika moa na zalahy reto tenenlery mafoana tsy manaraka any zany analisany zany dia zay moa ndray somary bebelo zany bandy moa somary bebelo ihany zay moa tena alefasy raha ngafa mety zany lery moa tsy manaiky mihitsy fa dia tokekely eo amin'ny ando ao anatin'izay hoe nianarana mihitsy ve zany le mozika sa hoe taizany mba nianarana mozika iny hoe mety tsy any ando rehetra zay fanontaniana zay mety atsika rehetra magasitraka amin'le fanontaniana ny tena moa somary efa tao anatin'ny siampitaizana tao anatin'ny ataontsika hoe choral dia efa manaraka n'ireny solfa sy ny solfège ireny dia somary sarotiny kely sarotiny amin'ny mahatsara n'ilay zavatra dia ahisy ihany koa ny anatin'ny tarika mba hanaraka n'ilay etikana mozika satria izay no tena base ny mozika tsy inona hoe manaraka n'ilay solfa sy solfège mety hoe mahay mamorona mahay mihira fa mba misy an'izay règlement kely zay hoe mba tsy maintsy arahana mba akanto kokoa ilay zavatra atolotra ho an'ny mpiaino sy mpijery marina zany ka raha biby tsisy lohany koa ne tsy mandeha ndao aloha mbolo lavalava ny resaka fa ndao aloha raha vanay ny kalokalo indray aloha dia rehefa avy eo tsika miverina indray ao anatin'ny mbola fanontaniana maro samihafa
Ie dia efa lasa lavitra ihany zahay tao anatin'izay resadresaka izay tarika havana no miaraka amintsika amin'izao fotoana izao. Andao alohantsika sady andeha ny tsakitsaky moa izany tontono ato efa masaka ihany koa dia sady afaka mandraindray avy samihafahafa. Ndao ataoko tonga ny amintsika rehetra ny tokantrano any sady hitodika kely ato amin'ny tanora atao amin'ny bandibandy mitodika ato amin'ny setra moa izy teo setra inona ny antony ilay safidiny setra hoe hiaraka amin'izareo fa tsy hoe le mahieritreritra ny tsofoka any amin'ny tarika hafa. Ie fa la miarabany mpanaraka rehetra ny tena anton'le safidy moa zany ny sinaporisika tsisy naporisika fa ny eny nisy naporisika fa ny mozika zany mozika ny atao dia mozika mahafinaritra foana dia tsy za ihany fa za koa mivelatra amina resaka mozika hafa manao karazana mozika hafa zany fa zany hoe zay zany tafaraka atao anaty tarika hafa. Zay aloha zany voasoratra hoe ato aloha zany zay le izy. Nareo marina ve nisy efa nisy fotoana hoe niaraka tamin'ny tarika hafa sa hoe zao mihitsy vao hoe tena tafiaraka atao anatina tarika? Farimenabany malagasy ty mpanaraka ny malagasy TV rehetrarehetra farimenabany teknisiana sy Renault ihany koa. Efa nisy fotoana moa zay tafiaraka lalao mozika moa zany taloha ohatra fotsiny hoe zay sedra sy andro efa niarana lalao mozika sy zay soir moa zany efa mpilalao koa taloha ohatra zany ohatra hoe zay soir zao taloha efa mpiara amin'ny lalao mozika voalohany moa zany zay soir moa zany fanena voalohany nahitany tarika havana ny sedra sy andro moa zany natsony voara ndray andro zay hoe sao dia mba afaka mba hiaraka aminay hanao hira kely maromaro création zay tamin'izay moa zany dia izy ny tenina hoe afaka ve dia ie afaka sao dia mahita namana ozy izy nataony mpiara-milalao dia ie zaho mahita mpiara-milalao amintsika ihany dia iza ozy izy zany ay sedra sy andro le mpiara-milalao amintsika taloha reny ay afaka tsony izy dia ie zay moa zany nahatonga le zany zay efa mpiara-milalao ihany moa zany nisy fotoana zay fa ny hoe mitendry zay moa zany mitendry afaka mitendry amin'ny tarika hafa ihany moa zany zay any tsy tarika hafa moa zany fa manao zavatra hafa moa zany tiako tenena moa zany ie mahazavy zay anabikely an'izay voalazan'ny santatra tamin'ny voalohany teo zay zany za santatra isedra efa niaraka foana zany hatr'izay fa tamin'ity loko vaovao ty hoe zany hoe nihavana natambatra ray zany zay hoe tsy safidinay le izy aloha tamin'ny voalohany fa ohatrany hoe niditra fotsiny andao hiaraka fa tao anatin'le izy vao hoe ay tena zay zao tsy safidy mihitsiny hoe iseratra anatin'ny resaka akostika fa tena
tiako be le izy a. Le izy koa moa efa le mozika moa zany efa anaty raha le izy de le mozika napiray zay zany malaza anazy bebe kokoa. Ia. Manahoana indray zany hoe fiainanao anaty tarika zany andao aloha mba lazalazao satria mety mba misy ihany koa ny an-tokantrano mba maniry. Ahoana ny fandamiana ny fotoana rehefa isaky ninona ny mionareo aiza ny andany-potoana bebe kokoa hoe ao anatin'ny tarika ve sa any amin'ny fianakaviana sa any amin'ny olontiana raha jery-bandibandy ve moa tsy efa mba ohatr'izay. Ia, mikasika ny fiainan'ny tarika izay, fiainan'ny tarika dia mozika, hira, famoronana. Ahafahanay manatanteraka an'izany nefa dia tsy maintsy misy karazana fandaminana aminay fampiarahana foana hoe misy hira vaovao ry zalahy ka rovintsika no afaka. Io zany tena anisan'ny atao hoe singa lehibe tsy maintsy fehezina na ninona zavatra atao na hira na asa resaka fotoana. Araka ny teneniko tareha mpiandohana moa hoe izay reto mbola misy ny mianatra, misy ny efa misehatry ny asa dia tsy maintsy miezaka hatrany izay mifandamina amin'ny resaka fotoana. Izany hoe le fahaizana madanjalanja ny zavatra hoe priorité an'ny tsirairay ao anatiny a sy priorité an'ny tarika. Efa manambady aman-janaka koa moa izay atao hoe ny telo aminay dia anjaranay zany mandanjalanja le fotoana hoe eto misehatry ny asa, eto misehatry ny fianakaviana, eto misehatry ny mozika. Zay zany atao hoe fototra lehibe tsy maintsy voafia ao anatin'ilay tarika. Dia zay amin'ny ankapobeny fa tsy haiko zalahy mbola manana anampiana ry andro santatra sedra. Tsy hoe manapaka fa manohy ihany ao anatin'izay resaka le hoe fotoana zay. Misy fotoana le izy mafimafy kely ihany amin'ny fianakaviana hoe makaiza ihany ianao ty makaiza isaky ninona satria no mbola mianatra ny sasany dia eo amin'le fotoana fotsiny hoe mifandamina foana zany ny fandaminana moa zava-dehibe foana amin'le resaka fotoana hoe rehefa isaky ny mampalalaka ny tsirairay dia mandeha ny répétition amin'izao indray zalahy misy hira vaovao ty dia alefantsika ty dia miaraka miketrika amin'iny fa miankina amin'le fotoana foana le izy fa samy manana ny mahasairana anazy aloha ny olona rehetrarehetra fa reo amin'le le maromaro tsy raisana amin'le fotoana zany no ahafahanay tena mihaona fa tsy dia hoe misy fotoana fixe hoe isaky ny lahady na isaky ny latsinainy ve fa miankina amin'le fahafahany rehetra. Nareo zany rehefa tafiona tsy maintsy hoe hira ve sa mba misy hoe mba zavatra hafa atao, mba misy hoe mba fialamboly kely hafa atao ve sa hoe rehefa tafahoana dia tena ndao hira indray, ndao morokira indray. Ny ao anatin'ny tarika aloha hoe fototra resaka izy zay fa ao anatin'izay koa dia manana fialamboly zay anisan'izany ny fialambolina miresaka sy mivanitika. I rado moa no tena pampime ao aminay ary io arangamba raha ohatra ka tsy nira mety afaka manao pampime koa izy ny tena marina. Dia eo koa ny fialamboly hafa izay koa tia miala voly hafa ohatra hoe mijimba mijery fampisehoana ataon'ny olona hafa ohatr'izay dia miaraka izay mba miaraka misy sortie kely voaka mitsangatsangana kely dia mokoa indraindray ohatra izay mba andriano manao baolina ohatr'izay. Maro zany fa tsy hoe voatery mozika fa le mozika fotsiny zany ohatrany hoe ivo mampifandray anay dia manodidina mozika fa le zavatra hafa misy ihany koa satria karazana ohatrany hoe manampitosika iny amin'ny resaka atao hoe cohésion tarika zany. Zay mety be zany efa maraparana ny fandarina any moa zany tsika dia ndao aloha hotoloranay hira ianareo dia ireo avy indray tsika manohy resaresaka mahakasika ny programme an'ilay tarika reto sy ny tanjony ao anatin'izay hoe ao amin'ny tontolo mozika izay ndao anaraka hira kely indray tsika ary. Ity hira ty manaraka ty indray dia moly aona ndao ary. Voa si chiusa, o pure rila
kalotsia fuyo lagasikara malalako siata kalotsia fuyi rasoa zay ny hira narahantsika teo zay hira efa nresahana moa zany tany am-piandohany zay hira zay hoe anisan'ny hira vaovao be ary anisan'ny hira ivoaka horonan-tsary ho hitantsika tsy ela ihany koa zay atao anatin'ny télé malagasy TV moa zany dia efa maraparina ny fandarinantsika ty zalahy ndao mba horesaresahana indray ny manaona ny programme anasanareo ary inona ny tetikasa amin'ity taona ity dia ho toizantsika ihany moa zany toy an'resadresaka avy eo manaona aloha ny tetikasa amin'ity taona ity zany mikasika ny tetikasa zay dia atomboko anatao hoe lavitresaka angamany aloha lavitresaka moa ao anatin'ny resaka famoahana hira dia hoe ny amoaka reo sanganasa maro ho atao rakim-peo mba ahafahana manolotra ho an'ny mpiaino sy ny mety akafi an'ilay sanganasa ny tena kanefa ny misy koa ny eo tenatenanezaka sy foezaka raha nresaka foezaka zay no resana dia ataoko angamba fa maro amin'ny mpanaraka fandaharana Malagasy TV no mbola tsy naheno sy tsy nahita an'izany tarikavana zany ka raro loatra raha ohatra ka hoe manao etsika aloha zany zay fampahafantarana ny sanganasany tarika ao anatin'izay dia misy cabaret concert ho toto-sainay miaraka amin'ny tarika zandrigasy ny zoma fa efatra ny volana aprily valoralina eny amin'ny espace Anjarasoa Soamanandrarina zay zany aloha natao hoe foezaka dia ny aorinan'izay mbola maro ihany fa mbola mikonokonona sy miketriketrika zay zany ao anatin'ilay izy tsy haiko ny zalahy fa raha mbola mananam-pina fa zay amin'ny ankapobeny aloha ny fandarana sanay koatr'izay no mbola misy anam-pina zalahy ny anam-piko anazy zay le hoe etsika ataonay amin'ny 4 avril zay miaraka amin'ny zandrigasy hiaraka ilalao amin'zareo zany zay io zany ny etsika voalohany ho tanterahanay dia mino fa hotoizany andro kely aloha ny ambo anampiko an'izay hoe io no tena hoe etsika voalohany tarika havana tena hoe sehatra voalohany ataonay dia mandretana antsika sahady an'izay mbola tsy nahazo ny tapakila efa misy any amin'ny ataontsika hoe réseaux sociaux any sy ny tambazotra rehetrarehetra any dia efa misy ny lahara-tarobia sy ny anona koa ahafahantsika
manjifa izay tapakily izay a dia averiko ilay izy hoe amin'ny faefatra amin'ny volana aprily izao a ao amin'ny espace Anjarasoa dia fonjovonjo zao ny toerana fa ataoko hoe tapakila dia ny 5,4 ariary ny tapakila tsotra dia ny réservation moa azavazaina efa jifa moa ny réservation fa ny tapakila tsotra zany no mbola maromaro fa fonjovonjo ihany aloha raha te ahitan'izany hoe tarika havana zany dia miala lalao amin'ny zandry gasy zay dia ao tsika miara makafy an'izany kanto malagasy izany zay tongava tompoko ie ary manahoana ny fiara-miasa aminareo raha misy olona maniry ny te hiara-iasa aminareo manahoana ny ataontsika manahoana ny condition ve sa inona ny mety misy zavatra takianareo ve inona ny fipetra takianareo raha misy olona te hiara-iasa aminareo ny tarika havana amin'le maro loko zay a dia misy koa le lalatsaina hoe misokatra amina zavatra maromaro zany hoe misokatra amin'ny olona maro a misokatra amin'ny fiara-miasa maro a rehefa hita fotsiny ny lalak'izorana rehefa hita manana an'le olona te hiara-iasa mety manana ny tanjony izy a dia ampitoviany hoe fanojo ve ny tanjontsika anao zavatra hiara-iasa dia malalaka tsara ny tarika na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina miseritry ny mozika dia tsisy fipetra be fipetra fotsiny dia hoe mozika ny arahana fa raha ohatra hoe zavatra hafa venao atao moa tsy afaka ny anao zay fa hito ihany fa mozika malalaka be rehefa mifanojo amin'ny lalatsain'ny tarika fotsiny dia tsisy olana le izy tsisy fipetra be manaparina ny fandarina ary tsika tsara averina ihany amafisy kely zay teny fanentanana zay ary a dia ho faranatsika ny fiarahana dia mbola manatitra trany a ny fisaorana aloha sy fanentanana ny mpanaraka ny fandarana Malagasy TV a indrindra fa reo mpisehatra zay ao anatin'ny tontolon'ny gitara folk song a satria raha natsikaritsika taty orindrina tsy dia nisy tsony ny famoronana satria izay dia ambety teninay foana sy resanay hoe izay mamorona fa tsy mamerina misy fitenina zoko be mpanakanto zay averinay ary anisany hoe ataonay filamatra angambo zay hoe alao mamorona dia eo tsika nahitan'le hoe famoronana zany a ny resaka revy gitara dia tongava maro fa tsy ho diso fanantenantsika ao nareo mahita azy dia izay ihany koa ny amaranantsika ny fandarana mankasitraka ny tarika havana niaraka taminay tamin'ity zoma ity tato anatin'ny fandarana Tonisikalo dia ankasitraka ihany koa tsika rehetra any tokantrano any tsy nitsaraka taminay dia manome fotoana ho anareo indray zahay amin'ny heriny mpanakanto hafa indray hira vaovao indray no entinay aminareo eto hafa ty hiry ty aloha zany ndao andeha hoentintsika ny mezana ny mandram-peona sy mandram-pitafa indray manreto mpanaraka atsika reto ny hira manaraka dia hoe tokantrano fiadanana safidy no niara-dalana amiko tsy noterenana voavidy fa tena vokatry ny fo nandalo sedra taona maro niatrikady sarotra vao makiakona mpifangaro nanamafifatotra sendra misy mapana izano andriatsapazana ratoyanao verifana dia ho tokatrano anjaka ny fiadanana
ilay tompo tsara indrindra no napikambana kaoka izy no andrindra anyakoyakonana sendra misy mapana izao no andriatsapazana raha toy ianao verifana de ho tokatrano anjaka ny fiadanana de ho tokatrano anjaka ny fiadanana. Ndao faletra ifamizarana vazy mahafinaritra zao miaraka amin'ny Yas. Malagasy TV. Asan-drato ny antsika.